Kany amin'ny lanitra isotran'Andriamanitra indray. Tena amin'ny fonay raika no akasitrana ianao satria masina ianao. Misaotra ny amin'ny dingana rehetra hitondranao anay ao anatin'ny vavaka sy fifadikanana. Satria tena arena isan'andro isan'andro a. Fa manombo ny nofinay izay mihamanakaiky bebe kokoa. Ilay endriky ny fahatsarany fahataterahanao. Tsy izay no manapahatsapana fa tanteraka izay akory. Fa izay kosa mahalala fa ao anatin'ny fandrosoana dia misy fanitsiana androsoana midingana tsaratsara kokoa hatrany. Manome voninahitra anao izay satria manomana anay ho fantsona tsara eo am-pelantananao izany. Ary fampanekena ny safidy eo am-ponay, aneo ilay fahatsarana miafina ao anatinay, manaiky ianao izay Andriamanitra. Ampanekena ianao momba anay manontolo. Rehefa manaiky ianao ny fonay dia manaiky ianao ny masonay, manaiky ianao ny sofinay, tsy haino zava-poana, manaiky ianao ny masonay, tsy hita fa tsy ny fahatsaranao, manaiky ianao ny sainay, tsy saina fa tsy ny fisainan'i Kristy, manaiky ianao ny tongotray, andeha hitory filazantsara, manaiky ianao ny vavoninay, tsy mihinan-kanina fa miandry aloha, manaiky ianao ny tsinainay, sitranina satria andeha tsara daholo ny zavatra rehetra ao anatin'ny vatana. Manaiky ianao Andriamanitra hatramin'ny avokavokay, tsy mandaharivotra fa miasa soamantsara. Ary ninonninona zavatra rehetra satria manaiky ianao izay dia ampanekena anay amin'izay. Androany maraina Tompo, aoka hisandratra eto ny fahamarinan'ny teny, mitondra anay midinga ny voninahitra, dia ny anaranao rery miamboninahitra amin'ity marain'ity, ka ho mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika ity tanana ho an'ny Tompo, mahazo toerana Tompo. Halleluja. Miarabantsika indray amin'ity latsinainy marain'ity, fanompoana isika zany miatrika ny asa fampom-pamonjem-panahy ary koa isika miatrika ny atrikasa mpamompona amin'ny ankapobeny mandritra ny 7 andro manaraka. Tadio fa tsy afaka hitory famonjena ny olona tsy voavonjy. Ary ny fahatsapana ao anatinao fa voavonjy ianao no ametraka ny lanjan'ny tsika eny amin'ny endrikao fa manam-panantenana mihoatra no hita maso ity ianao amin'ny alalan'ny fahatsarana ara-piombonana misy eo aminao sy Andriamanitra. Hitanareo ny resakitsika mikasika momba ny fahazazana ara-panahy tamin'ny zoma sabotsy. Resaka ihany koa tsika mikasika momba ny hoe fahafahan'ny fanapahantsika mahazo aina ao amin'ny Kristy rehefa mampiasa antsika Andriamanitra sy rehefa maniraka antsika Andriamanitra. Zavatra anankiroa fa matotra ireo zavatra ireo. Ny fanehom-panapahana dia misy ifandraisany amin'ny fisehom-pahamatorana. Hafa mihitsy ny atao hoe matotra amin'Andriamanitra. Ny olona atao hoe matotra eto ambony tany dia izao hoe olona malalalala fomba izy. Fahitanao azy aty ivelany. Olona tsy dia tena hoe meme be fahatany amin'ny zavatra rehetra fa mahafena ny fimehezany, mahafena ny ohatrohatr'izany zany ohatrany hoe karazana olon-kendry tonga ao anaty fivoriana, ny olona rehetra me dia izy mba sérieux. Ohatrohatr'izany zany ny atao hoe olon-kendry eto an-tany. Fa tsy izay ilay hozaraiko eto. Le fahamatorana manome hanitra sy manome lanja ny atao hoe fanompoana dia ny fahafahan'ny ao anatinao an-tsafidy zaka ny sitrapon'Andriamanitra. Zaka ny sitrapon'Andriamanitra. Raisika ireny ny Korintiana voalohany, efa nivakiantsika tamin'ny zoma izy ity. Tamin'ny sabotsy azafady, Korintiana voalohany 7:12. Ny 9:1. Fony mbola zaza dia ny teny toy ny zaza, ny hevitra toy ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny efa lehibe dia nariko ny fahazazana. Kanefa n'io zaza io dia voalaza amin'ny bokin'ny Galatiana 4:2 hatramin'ny 7. Ary hoy izaho, raha mbola zaza mimpandova dia tsy hafa noho ny andevo izy na dia tompon'ny zavatra rehetra aza. Resiko ilay fampianarana kely teo aloha amin'ny fanehoana fa ny zavatra rehetra dia anao. Fa miandry ny fahamatoranao satria tsy mety ny atonga ny zavatra rehetra izay anao eo ambany fanapahanao raha toy mbola tafatoetra eo amin'ilay toerana mahazazy ianao.
inona ny problème? Ny olana goavana anehoana nyty atao hoe zazy ty dia zao. Io zazy io dia mpandova ny zavatra rehetra, manana ny zavatra rehetra, azy zay andrainy. Saingy kosa izy ny baiboly tsy hafa noho ny andevo izy, raha mbola mitoetra amin'ilay fahazazana. Fa inona le toejaza lazain'Andriamanitra? Fa tsy mampahazo aina ny fanapahana n'le fananan'le zaza zay efa azy fa tsy ainany. Inona le izy? Tsotra androany maraina. Ny alalàna, ny toerana sy ny mombanao ao amin'ny tontolo ara-panahy dia voafaritra ao anatin'reto zavatra anankitelo reto. Io zaza io dia tsy iza fa ny Korintiana voalohany 7:12 ny 9:1. Le zaza tsy hoe taona, le zaza tsy hoe voateraka, le zaza tsy hoe 20 taona, fa eto ny baiboly miteny fa io zaza io dia aseho amin'reto fomba fijery ireto: fonombola zaza dia ny teny, fomba fiteny toy ny zaza, fomba fihevitra ary fomba fisainana. Misy olona 20 taona eo mason'Andriamanitra fa zaza amin'ny fomba fisainany fijerin'Andriamanitra azy, zaza amin'ny fomba fiheviny ary zaza amin'ny fomba fiteniny. Zany ny antony idirantsika ao amin'ny sekolon'ny fifehezantena, fifehezan-tsaina, fifehezana fiteny, ifanaraka amin'izay andrasan'Andriamanitra amintsika, fa tsika no miezaka apety ny fiarahamonina misy atsika. Tsika tsy hoe olo ny fiarahamonina, ampety ny fiarahamonina, fa olon'Andriamanitra miaina ao anatina fiarahamonina, manana saina ny ova, manana ny fihevitr'Andriamanitra ao anaty, ary manana ny fitenin'Andriamanitra ho fiainana. Ahoana ny fisehoan'ilay izy? Ny fitombonao sy ny fahalehibiazanao zany dia tarafina amin'ny fomba fihevitrao, amin'ny fomba fiteninao sy amin'ny fomba fisainanao. Averiko. Ny fahalehibiazana, ny tarafana, ny fahalehibiazanao eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'Andriamanitra, dia misy ifandraisany amin'ny fomba fisainanao, zany hoe fomba fandraisanao zavatra. Fomba fihevitrao, fomba fandinika ao anatinao sy ny fomba fiheritreretanao, ary ny fomba fitenao zay maneho ny fandresen-dahatra ao. Hitanareo, inona ny tiany tompo tenenina ao anatin'ireo? Toetra le izy. Jereo sara fa ireo rehetra ireo mamaritra ny atao hoe toetra, fomba fiteny, fomba fisaina, fomba fihevitra. Ireo mamaritra ny toetran'ny olona. Zany hoe raha masaka ao anatinao le vokatry ny fanahy, dia sokafa ny fanetretena ny vavanao, ho sokafa ny fandeferana ny vavanao. Hevitra sy saina tao an'Andriamanitra ianao, le fifaliana dia tonga amin'ny bokon'ny Jakoba 2:2 hoe mifalia na dia mifahoriana aza. Ataoko ahoana ny faly eo amin'ny nofo mandalo fahoriana? Atao amin'ny fifaliana ao avokoa raha hiara mifakapanahy samihafa nareo ozy izy Paoly. Fa maninony Paoly miteny ohatr' izany atao fifaliana ho anareo raha hiara mifakapanahy amin'ny dikateny fotsiny atao hiara mifizan-toetra na hiara mifitsapana. Mampifaly, fitsapana mampifaly, fakapanahy mampifaly. Satria ao anatin'ny fiatrenan'ilay fakapanahy dia miseho ilay voan'ny fahalehibiazana, andresy fakapanahy, maneho ny toetra n'Andriamanitra, resy lahatra amin'ny fomba fisainana, fomba fihevitra, hamaritra ny fomba fiteny. Azareo ilay zavatra tian'Andriamanitra ho zaraina. Ao anatin'ity vavaka sy fa ty kanity mahita fanahy mandresy ambabon'ny nofo aneho ny endriky ny tena fahatsaràn'Andriamanitra eo amin'ny tontolo manodidina misy ianao. Amen. Manomboka androany tsy anao tsy no velona fa Kristy velona ao anatinao, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Tsika ve ny fanontaniana mipetraka dia zao: manana zotom-po ve ianao hijery sy handinika an'ilay ianao vaovao ao anaty, miatrika ny zavatra iainanao andavanandro, ny fanoherana. Ny olona rehefa miaina ao anatin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra dia mampitombo hery ao anaty fahanginana. Isaia 3:3-5:12. Tsy amin'ny fotoana rehetra ianao no miteny,
ka misy fotoana ianao mangina. Ny fangina tsy midika hoe tsy sokatra ny vavanao, fa fahatoniana miasa ao anatinao. Tsy mireagira, tsy tonga dia mamaly mifanaraka amin'izay zavatra hitany masonao ianao hoe miteny marary le olona dia valianao marary. Miteny marary le olona dia mitsika ianao. Manao tsy mety le olona dia misy vision hafa zay le hoe zakan'Andriamanitra amin'izay na ny masonao na ny mombanao ray manontolo hijery amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra. Ary nefa raha raha mbola mitohitohy fahadianina ianao ka tena miombona amin'Andriamanitra, lasa nananoto itoetra anankiray ity, honena mpanota fa tsy mikondane azy. Honena ianao malahelo mifanan'le olona. Raha vao ianao manana an'izay fo zay, dia karazan'olona anankiray ianao tsy miaina eo amin'ny nofo, fa zanak'Andriamanitra feno ny heriny mandehandeha vahaolana ny anaranao. Satria amin'ny fotoana rehetra dia hitan'Andriamanitra sy azon'Andriamanitra antoka ny ampiasany ianao ho fantsona tsara eo am-pelatanany. Zay le hoe miatrika asa amin'izay ianao. Hovaina ianao mba hiatrika asa. Tsy natao hiasa saina ianao ao anatin'ireo karazana fanoherana misy fitososina eto ambonin'ny tany. Zany hoe tsy maintsy hitranga eto an-tany. Betsaka ny anohatra anao ary maro ny tsy hazaka ny fahamarinana loko ny vavanao. Be dia be zany. Fa tsy ahoanao zany. Zao, rehefa avy tao an-dakoziny ianao, dia mora fantatra hoe setroka tongolo, entona tongolo, na vomasonao, na ranomasina alahelo, na avy eo amin'io masonao eo. Samy ranomasina eo. Fahita soritra ny mahasamihafa an'ireo. Indray avy amin'ny fihetsem-po, indray zavatra avy any ivelan'ny nakasika amin'ny masonao, ny zavatra avy ao anaty nanery azy amoaka rano. Tsy mitovy zany. Tsika zany tsy nantsona namboamboatra fiainana. Hoe mba tiako hita ohatr'izao ny imazoko. Dia hiezaka anamboatra ny imazoko ety ivelany. Rehefa mandeha ny andro, mandeha ny fotoana, mandeha ny ora, dia ho asehon'Andriamanitra eo ihany hoe izy ianao. Izy ianao le ao anaty. Noho izany tsy misy tokony hampikorupaka anao. Tsika iny tsy natao isarangotra eny amin'ny lamban'ny Samuel. Hoe Samuel Saoly nanao an'izany. Lasa nila fity amin'ny olona. Satria niala tamin'Andriamanitra mifoana. Adininy le nanositra azo mpanjaka an'Israely. Sy ny rahan'i Jehova teo amin'ny fiainany ka ny mbola nitondra hafatra avy amin'ny Jehova ho azy. No ninona? Arrogance. Misy toetra indraindray ao anatsika eo rehefa tsy maty ao anaty fifadikanina dia ampiasantsika mandritra ny fanompoantsika. Zay le toe-po hiatrika fanompona. Zay ty herinandro ty. Noho izany mila voaombo mihitsy aloha io nofo. Dia ianao mila mametraka an'ilay izy andrasany. Mandalo an'io test io daholo ny olona. Io le testa sy fitsapana iananao isan'andro ao anaty examen na fanadinana. Alalantsika momba ny teny antsika ara-panahy. Misy façon zany de parler. Sy façon koa ahafahanao hoe na endrika ahafahanao hoe mandinika sy mamantatra ny zavatra anankiray. Ary fomba fandalilanao zavatra maneho fa zaza ianao. Ianao mahalala an'ilay izy. Ho avoakako eto ilay izy. Dia ho fantatra hoe asa zany mbola zaza. Ny ao anatinao ve mbola manakana anao tsy tonga any amin'ilay tian'Andriamanitra ahitana sy ilananao sa ahoana. Zany tsy misy idirany amin'ny fisehoana ety ivelany. Tsy hoe lava ianao na fohy. Na manao costard ianao na manao jean. Akanjo tsotra sa akanjo tsara tarehy. Tsisy idirany. Tsy azonao tapenana amin'ny costard tsara tarehy ny tombony finoana tsy maro toerana ao anatinao. Tsy azonao tapenana amin'ny sorobilana sy pandany esorina ny ara-tsy toetra ao anatinao. Ny marina rehefa hoentiny eny amin'ny rano ianao ka manao piscine voaka ihany io panda io. Ary ny tandrina tsy le panda mivoaka fa le panda miala. Tsy le panda tapenana fa le panda miala. Zay le sekoly eo anaty vavaka sy fifadikanana. Tsy faharatsiana tapenana fa faharatsiana esorina. Tsy mary atehaka ao n'Andriamanitra. Tsy mary atehaka ao n'Andriamanitra.
ohatrany hoe ohatra vehivavy ndraisiko fa nylehilahy ndray ohatrany hoe costara sy ny karazany. Ny olantsika dia isika te hiseho sy asa, isika ny te hiasa hiaro mafy ny fisehoantsika ty ivelany. Zay olana ara-piarahamonina ny tiantsika ho karakaraina fa tsy ny olana antarantsika sy Andriamanitra. Adinontsika le izy hoe io olana io anie ny fony olana io tena zavatra lalina ao anatin'ny olana io raha mandinika tsika dia tsy olana misy amintsika sy ny fiarahamonina misy atsika fa olana misy eo amintsika sy Andriamanitra. Arakaraky ny tombontsika nefany no ampiariarian'Andriamanitra. Zay le hoe jerenareo mazava io rehefa manantony anao ka mazava dia manomboka me hitanao hatramin'izay tasy faran'izay tsy hitanao rehefa tarafin'ny fahazavana sy manakaiky azy ianao. Marina zany sa tsy marina? Marina zany. Zany hoe arakaraky ny anatonanao mazava dia misy zavatra hita foana. Tsy normal zany hoe arakaraky ny anatonanao an' Jesosy dia anao mieritreritra hoe tsisy ninina hita tsony. Zay le Andriamanitra zany isaky ny manantona azy ianao dia misy zavatra ongotany zay ny atao hoe mandroso ianao. Ny fandrosoana tsy hoe akory tonga dia tanteraka ianao fa ny fandrosoana midika fa arakaraky ny anatonanao dia misy zavatra miaisitra ao anatinao. Mandra-pahatonganao amin'ny fahatanterahana. Zay mahatonga ny Jesosy miteny aoko tanteraka ianareo. Dikan'izay aoko tanteraka omeo fahalalahana le fahatanterahana mba ho tafatoetra eo amin'ny fiainanareo. Ifanaraka amin'ny fahatanterahana ianareo zay ny an-danitra. Misy voa amin'ny fahalehibiazana miandry anao. Amen. Amen. Tezara amintsika fa ny fifaliana sy fiadanana dia tadio tsy misy idirany amin'ny fahatsarana hita ety ivelany fa ny faneketsika anantona sy iombona amin'i Jesosy rery. Anantona sy aninona? Iombona amin'i Jesosy rery. Maty toko faha 2:7-20. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavisatritana. Fa zany manome anareo fitsaharana. Azo atao ny tsara ivelany fa malahelo ao anaty. Mety ezahanao saronana amin'ny akanjo amin'ny zavatra tsara tarehibe ny ao anatinao fa tsy manova ninninona le izy. Inona ny tiako ambara? Tokony karakara mihoatra ny fiainam-panahintsika sika mihoatra lavitra no ty vatany ity. Ataovy amen. Rehefa karakarainao ny fiainam-panahinao amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsara entretien ny ao anatinao. Vonona no entin'Andriamanitra ny amin'izay programa tia nitondrananao. Mety ho tsara be ny masonao fa tsy ilaina le izy rehefa Kanely sy Elise. Tsara be masonao. Vitanao makiazy tsara be. Le izy nidina taty voaloha fa tratra makiazy dia lasa ohatran'izao. Azo atao zany. Azo atao. Azo atao manamboatra an'ilay izy. Tsy ampy le volomaso dia asivan'le maintimainty créancile. Fa rehefa tratra ny adiny Elise ianao dia zao tsy ilainao le makiazy. Fisokafana ara-panahy ny ilainao. Ny ataka tsy maintsy mitranga fa ny atafavoakanao anatin'le izy dia tsy misy akoatriny hoe maso misokatra amin'ny ara-panahy ihany. Noho izany zao faneketsika androso zao tsy fahavalon'ny fikarakaranao ny tenanao akory Andriamanitra. Fa te hanaitranao izy androso kokoa ho amin'ny fikarakarana amin'ny fiainam-panahinao. Satria misy zavatra tsy ilana ny fijerinao ara-nofo fa tsy maintsy hisokafanao ara-panahy. Ary inoko fa ao anatin'ity 2 andro bavaka sy fadikany ity dia ho sokafan'Andriamanitra lavitra ny masom-panahinao ahita zava-miafina. Hitanareo ny fandresen-dahatra rehetra ampidirinao ety ivelany mianga avy amin'ny fanaratsiana ny hafa dia tsy avy amin'Andriamanitra. Fahazazana le izy. Tsy voatery anaratsy ny hafa ianao vao hisongadina. Ary iza moa no milaza aminao fa marina. Voatery ho marina tsy zavatra saininao. Allô? Fahazazana. Raha ianao zany indray fanoharana ao anatin'ny zavatra anankiray miainga avy ety ivelana fa tsy miainga avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia efa fahazazana le izy. Fahazazana le izy. Mila tsika miditra amin'ny tenin'Andriamanitra mamantatra ny hevitr'Andriamanitra aloha vao miteny. Zay le hoe aza aingana miteny. Zay mahatonga Baiboly milaza Jehovah asio fiambenana ny vavako. Idio ny varavaran'ny molotra. Anaty fahanginana. Tsy manolotra ny fikarakaranao tena.
ho amin'ny nofo ianao rehefa misokatra ara-panahy fa manolotra ny fikarakarana na dia ny fikarakaranao ny tenanao azy dia misy ifandraisany amin'ny ara-panahy. Ny zava-dehibe raha io teny io manambara mikasika momba ny hoe olona taloha sy olona vaovao dia mametraka ny atao hoe fiovana, niala tamin'ilay olona taloha fa tafaverina, niala tamin'ilay olona taloha fa tafavoaka eo amin'ilay endrika vaovao ilan'Andriamanitra antsika. Zay zany zao le endrika mikasika momba ny hoe fahazazana. Inona ny tiany tompo tenenina? Nandray sika olona vaovao anarana fotsiny fa mbola mitoetra sy mbola misaina, mbola miteny sy mihevitra tahak'ilay olona taloha zay efa tokony ho faty iny. Hitanao le olona taloha tokony ho faty, ianao le taloha. Misy fahazarana taloha mbola manaraka anao amin'ny Kristy. Mandra-paoviantsika ny manaiky hamotsitra an'ilay izy. Manaiky hamotsitra an'ilay izy. Inona hoe manaiky hamotsitra an'ilay izy? Hiala tamin'ilay taloha tsy mahasoa fa ho tapahan'ilay olona vaovao, le fiainana vaovao, anjakany izay tena araka an'Andriamanitra ao anatsika. Tadio tsara fa misy karazana fomba fiainana sy système maniananao taloha. Io zany io le hoe olona normal, misaina ohatry ny olona normal, mandeha ohatry ny olona normal. Io le fitaizana ny ainanao tao an-trano, tany am-pianarana, eo amin'ilay fiarahamonina nisy ianao. Rehefa amin'ny Kristy ianao dia mitaizanao ara-panahy indray Andriamanitra. Kanefa le fitaizana teo aloha ara-nofo dia be dia be ny toeriny ara-panahy. Miady le fahendren'ny tany sy le fahendren'ny lanitra. Dia nisy zavatra nanazaranao ny vatanao sy ny fiainanao. Dia zay le toerinao ao anaty vavaka sy fifadikanana. Satria lasa fahazarana le izy. Zay no mahatonga an'ilay hoe fahazaran-dratsy. Dia mila ianao manomboka androany manapa-kevitra iaina ao anatina fahazarana tsara. Raha raisitsika ho fahatsarana le avy amin'Andriamanitra aloha. Tananao, ny safidinao tena enjeu be ao anatin'ilay izy. Mila mandray ianao safidy tsara. Le fomba fanao tena namono anao fa tsy fantatrao dia ny fomba fandraisanao zavatra, ny fomba fisaintsainanao, ny fomba fiteninao. Mamaritra an'ilay karaktera izy na toetra. Hoe izy ianao amin'ny fanehoan-javatra, amin'ny fomba fisainana, amin'ny fomba fiteny. Matetika ao anatin'ireo ny sakana tsy mety mampandroso anao. Iny le voalaza amin'ny 2 raiky ambin'ny folo Korintiana voalohany toko telo ambin'ny folo vakitsika teo. Fa mbola zaza dia ny teny ohatry ny zaza, ny hevitra ohatry ny zaza, ny saina toy ny zaza, fa noho ny lehibe dia nariko ny fahazazako. Eto zany Paoly miteny hoe le enao ao anaty mihitsy ny tsy matotra. Asa nazonareo le izy. Le enao ao anaty mihitsy ny tsy matotra. Tsy ilay fisehoany ety ivelany ny olana. Mety ihany le fisehoany ety ivelany fa le tsy fahamatorana. Tsy ilay fisehoany ety ivelany. Mety tazana sy hita ohatry ny olona matotra be anao ety ivelany. Fa ny ao anatinao tsy izy mihitsy amin'ireo fomba fijerana kitelo ireo. Fisainana, fihevitra, fiteny. Toetra ny dikany. Zany no mahatonga ny olona anankiray ny ray aman-dreny ao an-trano te metraka zavatra amin'ilay zanany. Satria ilay zanany lava be. Kakeny izy zaza maroroka. Misy olona efa lehibe fa mbola tsy nikatona ny loha maleminy. Zay mahatonga amin'ny fomba fisainany tsy mifanaraka amin'izay andrasan'Andriamanitra ara-panahy. Ametranao zavatra goavana izy ohatry ny tsy azonao antoka satria hitanao ihany hoe manondrana. Tsy ametranao izy mitabataba dia aleonao mangina. Dia zavatra mampime. Ary ohatra samy zaza daholo ny ray trano. Tsisy manana discernement na ray ary. Fa anaraka an'ilay zaza. Tsy zaza mitovy aminy. Tsy marety haika ao an'Andriamanitra. Ohatrany hoe mifapomba ilay samy zaza. Mifapomba ilay samy zaza. Tsy mandalina akory fa mihinana ambolony satria tsy voafora ilay sofina iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Zay mahatonga anao mora tarihana ara-nofo satria mbola mitoetra eo amin'ny nofo ianao. Fa raha miaina ara-panahy ianao dia manana discernement, mahalala. Wow, zao zany zavatra zany. Zany zavatra zany tsy tokony ho zany ny fitondrana azy. Zavatra ohatry hoe andrasan'Andriamanitra milendriky zavatra mitrango ohatry zao satria efa feno teny ao anatinao, efa niomana tsara ianao tao anaty vavaka sy fifadikanana. Zany mahatonga ny zavatra lazain'i Jesosy mandaitra le teny lazain'i Jesosy. Namaliny an'i Satana dia nandao azy Satana satria tsy lehony
tsy leo an'ny satana, ny tenin'Andriamanitra velona ao anatinao dia mahatonga ny satana mandeha tsoroasina. Tsy miteny miala ny anaran'i Jesosy lasa ho azy izy, tsy lahitra koa tono izy dia lasa izy. Satria feno teny velona ao anatinao. Feno inona hoe teny velona ao anatinao. Dia hitanareo zavatra mitranga amin'izay. Sao izy possible avenao ao anaty mbola zaza, mbola tsy matotra. Entiny hoe zaza dia le voaranofo efa nialana ao anaty, kanefa mbola manaraka anao na dia efa zanak'Andriamanitra azy ianao. Le izy tsy hoe zanak'Andriamanitra dia tonga dia olon-dehibe tafita be, zanak'Andriamanitra tonga dia miavaka be. Ao amin'ny amina na ao amin'ny aina dia mbola misy zavatra miady ao. Manaiky tsy ny tenin'Andriamanitra velo ianao. Zay mahatonga Jesosy niteny tamin'ny Petera, ny fitoriana dia ilana voa amin'ny fahalehibiazana. Satria raha tsy mibebaka ianao ry Petera dia aza maimaiky nitory amin'ny raha lanao zany sy ampahery azy. Misaina, miteny, mihevitra sy miaina toy ny lehibe fa tsy miaina toy ny zaza. Ny zaza tsy mahatakatra zava-panahy zany. Rehefa vesaranota ny olona dia tafotoana amin'ny fiteny fahamarinana. Iny efa lazaiko anareo. Lasa sermona sy moral le teny mpantsiana tokony hiasoan'ny fiainam-panany satria tsy zakany saina no mandray an'izany. Te-hiteny Paoly fa ny voa amin'ny fahalehibiazana dia tsy eo amin'ny fomba ohatrany hoe isehoany ety ivelana, fa amin'ny fomba fisainana, fomba fievitra, manaiky fean'izay zavatra rehetra ao anaty an-tsafidy ho feheziny tenin'Andriamanitra. Midika fa rehefa voafehan'ny tenin'Andriamanitra ny ao anatinao dia manomboka miseho voa amin'ny fahalehibiazana eo amin'ny fiainanao. Ao tsika ataontsika ahoana ny faly, mifalira tratra mifakapanady, ataontsika ahoana ny angina. Nareo angina fa Jehovah hiady anareo, angina ao anoloana izao ranomasina mena sy zanak'Israely manenjika izao. Ataontsika ahoana ny dera ao anaty fonja ohatran'ny Paoly sy Silasy. Ny fahalehibiazana dia maneho antsika ilay toe-po mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misy fotoan'Andriamanitra te hitaky sy hijery hatraiza ny lanja amin'ny fanetretenanao fa nentin'ny orgueil mivoaka ianao. Voaka mivala. Tsy Andriamanitra ny nandroaka ny zanany. Andriamanitra tsy mandroaka ny zanany zany. Tato amin'ny tiraka ity mbola tsisy nandre mandeha tamin'ny tantaran'ny hvkl-mission hoe zany nandroaka olona. Mampitsahatra ny misy indraindray. Ale fo amin'io mampitsahatra sady mandoalika mbola miandry ny fiverenan'ny zanako. Na lasa folo taona reny mbola tadidiko amin'ny sujet de prière foana satria nampandalovin'Andriamanitra teo anatrehako. Tsy hoe rehefa nanao ny tsy nety izy dia hozoniko, ataoko ahoana ny fanozona, fandravana izay natsangako. Dia misy izy ny Baiboly manambara fa tsy marina. Hitanao fa misy tenin'Andriamanitra manitsy any anatinao dia manova ny toetranao dia zakany ianao. Fa ninona réaction hitanao eo? Manaikitra izy, manao totondry izy sy mikaraza. Ndreo mipetra zanako. Lehibe ianao tsy ny voa fahalehibiazana anie. Toe-pola izy fa tsy hoe mandana koa mandeha ny zaza mitovy aminy anao na ray aman-dreny niteraka azy aza. Tsisy ray aman-dreny mandroaka zanaka zany. Zanaka miala ho azy rehefa tsy manaiky ray aman-dreny. Jereo anie le fefy ao anatin'ilay zanak'adaly déconnexion tamin'ny rainy. Tianana liberté tsy eo ambany fifehezan'ny dada. Andriamanitra rainy tiako tenenina. Dia mihodina. Lasa mal interprété io teny io rehefa orgueil andraisanao azy. Satria mitadirika ianao. Ohatran'ny satana nanome Salamo 91 rehefa tsy fibebana ny ao anatinao. Raha vo ianao mahafantatra mbola misy appel na témoin mirehitra avy amin'ny tenin'Andriamanitra manitsy ianao. Verena eo amin'ilay position mpanetry tena fa eo ny andrasan'Andriamanitra anao. Eo ny andrasan'Andriamanitra antsika. Nandratsika misy fotoana te hanazava zany ka zao kosa ne inona le kosa aloha manome vahana inona ao anatin'ny inona mahasoa an'izy. Mahasoa fanahintsika ve izy. Halleluja. Zany ny antony mahatonga antsika miomana ao anatin'ny 220 andro mavaka sy fadikana tahaka izay nomanan'i Jesosy tany amin'izay toerana nitokanany. Ary mahavariana fa fitokanana désert tsisy sakafo. Tsy hoe ilay mpanay fa misy épicerie. Halleluja. Ka ny fahalehibiazana dia manao antsika ilay toe-po mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny laina mba ahafahantsika hiaina ny fiainan'Andriamanitra fa tsy tapahany ty nofo ty intsony. Misy fotoana ianao ve tsy mahatsapa hoe leo an'ity nofo ty mihitsy ianao?
karaha totsika mbola karazan'olona tafatoetra eo am'le système taloha mbola zaza mipetraka eo amin'ny nofo aza miandro hoe le izy no miala eo ianao mivavaka miala ny toejaza miala ny toejaza tsy zavatra roasina le toejaza fa ianao manapaka mametraka azy lasa aloha ahoana marina ve zany tenin'ny paster Rodolphe zany aloha fa Korintianina voalohany toko 7:1 iverenantsika fony mbola za de niteny toy ny zaza fantatro tsara zany lehibe azy zao tsy tony tamin'ny taona lasa ny hevitra toy ny zaza azoko discernena fatarina tsara ny fomba fihevitra sy ny fomba fisainako toy ny zaza tsy zaza eo amin'ny fiarahamonina nefa na misaina eo amin'ny fiarahamonina toy ny hoe zaza tsy hoe olona matsilo be na crapule tsy zay le izy tsy zay ny atao hoe olona lehibe fa olona mihevitra ohatran'i Jesosy misaina ohatran'i Jesosy miteny tahaka an'i Jesosy olona nandinika ny fiainany ara-panahy hamaritra ny fomba fiteny sy ny fomba fisaina ary ny fomba fiheviny ifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra zay le vao fahalehibiazana lazaiko ty sy ny ten'Andriamanitra fa noho ny lehibe amin'izay dia nariko ny fahazazana fa tsy hoe noroasiko zany nanaran'le izy zany hoe miteny be mihitsy ny safidinao hanapa-kevitra ny anaran'le fahazazana fa tsy hoe ataonao le fomba fiady ara-panahy fotsiny hoe miala ny fahazazana miala amin'ny anaran'i Jesosy ny fahazazana apetraka hoe tony tananao amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fahazazana ario izy ianao miala déconnecté aminy zay mavony olona be dehibe za efa mivavaka ihany fa mbola maninona ny ohatran'izao tonga le teny mifandona amin'le toetra fa acceptenao foana le toetra fa lavinao le teny zay moa tonga Paoly miteny nariko le izy zany nanaran'le izy alleloia fantatro zany ny fisiny fa nariko ty zao misy mosoara fantatro ny fisiny ty mosoara ty fa tsy hoe dratsy miteny hoe miala mosoara dia saiko fa namasina ny lazeo azanao petraka le izy fa nariko mihitsiny le mosoara ndasolo fa mbola ampiasaiko ihany tika azanao hoe tiako teny ohatr'izay le safidy ohatra zavatra ohatry ny mampime kely izy fa ohatr'izay le fiasan'ny safidy ka ny fahatongavan'le fahatanterahana dia tadidio tsara sika ny mila miady manaisitra ny sombotsombony sisy atavela hiala lavitra atsika satria rehefa tonga le fahatanterahana dia tsy misy le sombotsombony ntsony zay le asan'ny parole ny tenin'Andriamanitra le fahatanterahana ny 10 miakatra kely eo ane tonton Fortuna amin'ny Korintiana voalohany tonga 7 ny 10 zay nareo ane ary rehefa tonga ozy fa rehefa tonga ozy izy nitateraka dia tsy hisy sombotsombony intsony zany hoe le teny tonga anaisitra n'le sombotsombony ameno ny fiainanao amin'le fahatanterahana ny mahazaza araka izany dia ny fomba fisainana fomba fihevitra fiteny tsy mitondra fitombona fa fahasorenana ho an'ny zaza mitovy aminao rehefa niteny ianao dia niainga na vita ny taona olona na ny taona hevitr'olona na ny taona manodidina anao avy amin'ny fahasorenana nofo ny nentinao fa tsy bala ny fitiavana ny tao manao azy tsy ao Jesosy zany tsy tao Jesosy azonao amin'izay ohatra jerentsika izy fahasorenana mahatonga anao mijoro dia manao izay tianao atao dia ataonao le izy dia sorena be lona vingitra be le zavatra mihitsy ana fa hainao mihitsy nandambolambo amin'ny fandresen-dahatra avy any anatinao hitaona olona na hitaona hevitra mba hanaiky ny hevitrao le izy hevitrao no tao manao an'le izy dia apetraka daholo le karazana fihetsepo manaitra ohatra le zaza midongo mofo reny tsisy nininina ara-panahy ao anatin'le resaka aloha dia avy eo amin'izay provenao profonao ara-baiboly le izy andresena lahatra mba tena hoe ohatr'izay dia tsy azo antoka ny fototry iorenan'le fanapahan-kevitra satria tsisy dingana ara-panahy namarina an'le izy fa endrena aleo mangina mamantatry ny fo inona ny tokony atao so dia diso ahako diso ny lalina tokony tondrako ny fanapahan-kevitra
fa zay tokony zavatra ataoko mba hiaino fanamasina kely fotsiny ato fanetretena iverina amin'Andriamanitra mba tonga amin'ny fanapa-kevitra tsy voana no izay ndrasan'Andriamanitra. Zany ny antony fisian'ny fanoherana amin'ny fiangonana. Zany ny antony isian'ny fanoherana ao an-trano. Raha tokony ifampiresaka nareo mivady dia misy anankiray mihaino ny fanamasina dia samy nentin'ny fony fotsiny dia poka ny tao an-trano dia samy nizara entana. Tokatra nareo zany. Zay le misy isian'ny fisarahana zay. Ny tsy faneketsika hiala amin'ny toe-pahazazana, fisainana, toetra, fiteny dia mahatonga antsika ho diso ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana rehetra avy aminy. Diso ny fahasoavan'Andriamanitra tsika sy diso ny fanomezana rehetra avy aminy. Pastera, fa ahoana mahatonga anao miteny an'izany? Enoy tsara. Eto amin'izay le toetra, ifandraisan'le toetra, efa nizarentsika teto foana, ifandraisan'le toetra amin'le fanomezana. Jesosy ny teny manome fahasoavana bebe kokoa amin'ny manetry teny izy. Misy zavatra ianao mampitombo azy, fanomen'Andriamanitra izy mba ho ampitomboanao talentana anarany. Ao Matteo 26 jereo tsara, misy nomena talenta ray dia ny nampitombo le olona nomena. Fa misy zavatra tsy ianao mampitombo azy fa Andriamanitra fanomezam-pahasoavana ohatra. Izy manome fahasoavana bebe kokoa ho amin'ny manetry teny izy. Ao ve tsika? Fa Andriamanitra manohatra mpiavonavina fa mampitombo fahasoavana ho amin'ny manetry teny. Hitanareo amin'izay misy zavatra ampitomboan'Andriamanitra ao anatinao rehefa mety aminy toetra anao. Le fanitsy toetra zany mampirisika ny tanan'Andriamanitra hitsotra, alala ny adresin'ny tranonao sy alala ny fiainanao ary hiditra tsehatra notronanao. Ka mifamangim-panitronana amin'ity taona ity, tsy ho an'ny olona maniry mba hitombo talenta, fa iny efa nomen'Andriamanitra dia nao mitravaye ao amin'ny tontolo ara-panahy, ositra mampitombo azy. Fa ny fanitronana miara-miasa amin'ny toetranao, ianao manome an'ilay toetra takian'Andriamanitra dia izy ny mampitombo izay fahasoavana tokony apety fandrosoanao ara-panahy miaraka aminy. Mila fantatsika zay révélation anankiray zay. Zavatra sarobidy ao anatin'izy dia zao. Ianao mila mametraka an'io fahazazana io. Fa raha tsy apetraka ao io fahazazana sy toe-jazo io dia io ny ametraka anao. Ina le fametrahany anao? Diso fanomezam-pahasoavana amin'izay anao. Diso anjara voatendry amin'izay anao. Diso ireo vokatry ny fanahy tokony hahasoanao amin'izay anao. Satria nahoana? Rehefa niala ianao teo amin'ny position fitiavana, fanetretena, fandefena, Galatiana 5:7, roamroapolo ka hatramin'ny 7:20. Dia zao, ireo fiainam-pahatsarana tokony ho azonina ho anao tao anatin'ilay toetra mendrika tokony iainanao lasa votsitra. Satria tsy fanompoana ataontsika no ahatonga an'Andriamanitra ampitombo ny fahasoavana eo amin'ny fiainantsika. Fa ny toe-panahy ao anatsika ny miazona ny tanan'Andriamanitra tsy ala fa ampitombo hatrany arakaraka ny andehanantsika reo fanomezana hasoantsika ka ilantsika ny tanan'Andriamanitra. Mila vitantsika ny mametraka sy manaisitra an'ilay izy aloha. Hitanareo? Nandray tsika manao réaction an-jaza. Ahoana ny anaovako azy? Ahoana ny anaovako an'izao? Dia le zaza, ianao tonga dia manapa-kevitra eo amin'ny nofo. Tena ianao mihitsy ny ara-nofo le izy. Na ianao raha alohan'ny anapa-kevitra, fofofofo be ohatry ny omby anoto zany. Tonga zany dia efa fantatro hoe ara-nofo zany mitranga eo. Amiako anao aloha le sopapa mba tena hiverenana tsara ao amin'i Jesosy. Amen. Rehefa nanapa-kevitra dia misy zavatra misavofoto. Sao nanaovako dia aza manao ninina aloha. Amin'iny tonga dia toera amin'ny anaran'i Jesosy miala zany nofo zany. Mangina aloha. Oka aloha angina. Petraka kely. Vavaka, tompo inona ny tokony ataoko manoloana an'izao. Ao anaty fahatoniana anao miverina any amin'ny tompo miheny fitsarana. Ny an'i Jesosy tonga dia le valiny aloha miheny fitsarana aloha. Dia rehefa tonga ao anatinao le fitsarana amin'izay, miteny amin'izay Andriamanitra, zao atao anaka. Zay ny mahatsara ny fahatoniana ao anaty fandinitena, hiatrena ny asa ao anaty vavaka sy fifadikana. Jerentsika ny zavatra anankiray, inona ny zavatra tiany tompo ho tenenina. Mila jerenao akaiky hoe io indray le izy fa miseho. Ara ho maso akaiky ny fisehoan'le toe-jaza tsy maty. Iny tsy hitanao raha tsy manaiky ianao hamaky tenin'Andriamanitra sy heny fanambarana ohatr'izao. Eo tsika no mijery hoe tsy izany fisainako zany fa zaza. Io zany tsy hoe akory hoe efa lehibe zao ny dikan'izay, ohatry lehibe mandrakizay. Non. Io arakaraka ny stranga sy ny fisehoany ao no hamaritra satria ny fieritreretanao sy ny fisainanao tsy hoe zavatra anankiray foana no mitranga dia mitovy ny valiny.
fa arakaraky ny fisehoana sy ny degreny no anehoana hoe atraizany dinga ny fahalempiazanao. Noho izany mila fantatra vao miseho aloha le izy. Zay aloha zany le fanampiana voalohany. Tonga dia mijery anao ny fisainanao sy ny fietretanao fanaraka amin'ny teny fiaina sy fanapakevitra ho resiko satria tsika mila manaiky manary an'le izy sy anaisitra an'le izy. Zay le voalaza teo. Problème mantsy lasa napoizina amin'ny fitombonao ara-pimbonana amin'Andriamanitra ny fisian'ilay toetra tsy mety manaiky fa irisonao na tsy bebanao amin'le sain-jaza, fieritreretan-jaza, fihevitry ny zaza mbola iainanao. Mila jerenao inona ny zavatra teneninao, inona ny zavatra saininao, mbola miteniteny foana ve ianao, mbola zaza miteny sa efa lehibe. Ilaina ianao manitsy mamboatra ny fomba fihevitrao sy ny fomba fisainao satria ny zavatra rehetra ny mivava teneniny na fahafatesana na fiainanao izy ny obona toko 20 ny 9:120. Tiany n'Andriamanitra ianao nomba fomba fiteny anavao ny zavatra rehetra ao anatinao, anitsy ny fomba fisainanao hifanaraka amin'ilay bitsiky ny fanahy ao anatinao. Misy fotoana ianao tezitra amin'ny zavatra ny heverinao fa nolazain'ny olona kanefa tsy voatery ho marina le izy. Zasy zany. Misy fotoana ianao vao maheno hoe le olona fotsiny atokisikisy anao vao ianona dia tonga dia inao dia vingivingitra fahatany. Fatary hoe taorina ny fotoana ny onanao taman'olona anankiray ny tia olona ve ianao na ny dia ho fonao ve ianao. Sa tonga dia tezitra be. Sinon ianareo rehetrarehetra ao anatin'io fikambanana io dia olona tezitezim-poana tsy amin'apaha daholo satria zay le fanazaraina. Eto anie mizara fiainana. Normalement zany rehefa mizara eto dia mizara fiainana. Ianao zany mivoaka eto tokony olona netry tena, tokony olona be fitiavana, tokony olona anafanapakevitra tsara, tokony olona iavana amin'ny olona rehetra. Fa matoa zany ianao ny aleto tezitra amin'ny anina anao dia ho any an-danitra ve ianao rehefa vita izay. Fivorim-pivosana no nataonao. Azonao tiako tena ao an-trano tiako tenena. Misy olona tonga ao an-tranonao ka hitondry fosy olona izy. Roa mivoaka amin'ny varavarana izay nananandra. Aza mampiditra kizo aty an-tranonay ety. Fa tsy toeram-pivosana fa toeram-pananganana. Zany no mahatonga ny olona vao miditra amin'ny vavahadinao dia mandeha. Satria vita vavaka leo am-bavahady tompo tsisy olona anatitra kabary ambony vavahady ka hiditra n'ity varavara ty. Fa zay hiditra rehetra eto dia indray fitahina avy aminao. Dia ho ataon'Andriamanitra zany. Ahoana ny tenenako hoe? Ahoana ny tenenako hoe anakana fahasoavan'Andriamanitra lay toetra sy le zavatra izay lazain'ny Baiboly. Halleluja. Tsotra le izy. Jereo kely ao amin'ny bokin'ny Galatiana 4:7 ny 9 ka hatramin'ny 9:2 vetivety. Le teo ihany. Galatiana 4:7 ny 9 ka hatramin'ny 9:2. Aroy za raha mbola zaza ny mpandova. Hitanareo amin'izay zaza. Ile fahazazana efa nazavaiko teo fomba fisaina fomba fievitra dia tsy hafa noho ny andevo izy. Hitanao manandevo anao zany dia le toe-pahazazana tafatoetra eo amin'ny nofo. Zay no mahatonga le ho ampitenenina hoe ny andevo tsy karazana tsony fa fomba fisainana, fomba fievitra, fomba fanao. Menao ve nareo? Dia tsy hafa noho ny andevo izy. Andevo ninona? Raha mbola zaza ianao motivation mitondra anao eo am-panimpona tsy hitondra ny olona ho any an-danitra fa maika ametraka ny lanjan'ny ara-bola mihoatra lavitra no famonjem-panahy. Motivation diso. Dia raha mbola andevozom-bola ianao nefa ny ran'Andriamanitra ho mpanapaka ao amin'ny asa dia azo antoka fa hangalatra ianao. Dia rehefa na manipule anao dia fa na tonga anao tsy hijoro ho an'Andriamanitra fa namary teny eo am-panimpona dia lasa tantarangany satria olona tsy tena an'Andriamanitra rehefa tsy miaina amin'ny ara-panahy tsy mihevitra mandrakizay fa zany no mandrava. Hitanareo fanahy mamona mantsy akaiky indrindra. Zay mahatonga anao fanimpona mamona tonga dia mahatonga anao tsy tafijoro an'Andriamanitra. Zay no raha tsy mitandrina amin'ny fiangonana ataony mamona mitonantonana fa inona ny fikirana amin'io na 10 miliara na 4 miliara sokafo ny fiangonana dia mevana. Raha neny ny trompetra ane dia afaka mifamela ny olona. Jereo Jesosy rehefa nitondra famonjena izy tsy zavatra very nampalahelo azy fa olona very. Noho izany raha miverina kosa aloha le zanaka vao mandray le rainy fa tsy hoe tany amin'izay nalehan'ny tany izy mbola niodina. Ny répertoiren'Andriamanitra tsy hoe hitany rainy izy hoe io izy io. Non. Fantatry ny rainy izy hoe ary amin'ny viliny fa ny rainy tsy nakany amin'ilay vilina naka azy. Fa ny andry azy
sy ny fiverenany. Dikan'izay safidinao ambony lavitra no fonondray malahelo anao. Tiany foana ianao ary miandry anao foana izy mandra-piverinao. Fa hatraiza ny fahatsapanao ny alala ny fitiavana izay fotsiny. Dia izy le teny. Arosa raha mbola zaza mmpandova dia tsy afa noho ny andeva izy. Na dia tompony zavatra rehetra. Sakana ho an'ny zavatra rehetra tokony anao toe-jaza amin'ny fomba fisainana, fomba fihevitra, tsy mety votsitra ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra sy anaraka le toe-panaraka an'Andriamanitra. Halleluja. Fa feheziny izay mpitondra sy mpitaiza azy izy. Hitanareo, inona no mitondra sy mitaiza anao? Tenin'Andriamanitra sa mamona? Inona no mitondra sy mitaiza anao? Fialonana sa orgueil? Avinavina. Hoy izy mandra-pahatonga amin'ny fetrandro voatendriny indray. Izy fetrany io. Fa na ianao mametra azy, na izy nametra anao. Misy fetra io. Verena kely aloha. Verena kely aloha ao anaty fandinitena dia fataro ny lalana tokony ho aleha. Dia hiaso amin'ny fiainantsika tsirairay avy Andriamanitra. Misy olona voatavy e? Misy olona ve tena matsapa hoe tena voata izy androany aloha e? Halleluja, mila fadiova-bola izy. Ka ilay fahasambarana ara-panahy. Fahasambarana ara-panahy tsy natao iainan'ny olona zaza, fa natao iainan'ny olona lehibe. Lehibe azy ao fanjakan'Andriamanitra. Ny hoe voa fahalehibe zany, ny hoe mpanompon'Andriamanitra lehibe zany tsy hoe mpanao mirakla be. Fa ny hoe voa fahalehibe zany dia faritana amin'ny fomba fisainana, amin'ny fomba fihevitra, amin'ny fomba fiteny, mamaritra ny toe-panahy ao anatsika. Ahoana ilay izy? Nana antsika eritreretra ahoana zany fahasambarana ara-panahy zany? Hay zary misy an'izany fahasambarana ara-panahy zany pasteur Rodolphe. Pasteur Rodolphe koa. Dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra, sambatra ny malahelo am-panahy, fa azo ny fanjakan'ny lanitra. Ny atao hoe malahelo am-panahy, mahita olona mpanoty ianao dia honena hoe very izy. Miova hatramin'ny sujet de prière anao rehefa lehibe ianao. Tsisy motif ara-nofo intsony no mibahana fa zava-panahy, malahelo am-panahy le olona mivavaka. Rehefa tonga ianao zany ka mba hoe se plaindre kely hoe any amina pasteur anao ohatr'izany mba hitondra mivavaka amin'ny vadinao, dia miova ny sujet de prière anao. Tsy hoe akory pasteur tonga mitondra mivadika eto mivavaka izy tsy modintsony, izy tsy manana ntsony. Nofo daholo zany. Izy tsy misafosafo anantsony, izy tsy manoroka anantsony, izy tsy mampidi-bola ntsony. Ara-nofo daholo zany zavatra rehetra zany. Fa ny mampitomany anao, pasteur tadorava amin'ny fanekena teo amin'ny alitara. Very mivadiko fahavonjeo zahay. Zay ianao vao mitantara hoe zao daholo ny conséquence an'ilay izy. Hitanareo, le motivation na eo anatina sujet de prière miova rehefa lehibe ianao. Zay le malahelo am-panahy ianao. Toy izay Andriamanitra hoe olo ny fanjakan'Andriamanitra zany miantso zany tsy maintsy valiana fa reko mihitsy ny vesatra ao anatin'ny fony. Atoroko amin'izay le izy, azonareo mipetraka le izy. Tsisy voa mifahakalana manao anahy dia ataoko. Izy no laza aminao fa tena marina fa nanao anao tokoa le olona. Sody nataonao ihany no tokony hiverenanao aloha dia mibebaka ianao. Azonareo mipetraka le izy. Faharoa, fahaefatra, sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Ina le ory io? Miaritra fakapanahy dikan'io ory io. Ory enenao miaritra fakapanahy. Misy manatitra kolokolona 3 miliara fa tsy raiksinao. Miaritra ianao. Ary olona miaritra otsy zay rehetra mihaino tenin'Andriamanitra rehetra eto. Fa raha misy anaterina eto tonga dia mandray. Misy ary tsy anaterina fa mitaky. Nefa mihaino sekoly eto. Misy miterana kapoe aza sina mafy pasteur. Ty raiky amin'ny 20 andro bavaka sy fifadikany ty tsy mampaninona fa marina ny tenin'ny pasteur sandratra teo. Hoe betsaka ny tsy tia mpanomponao ny teny mpantsy tena marina mahazo ompa indraindray. Aitsy ny fomba fiteny fa tsy any amin'ny alitara ny anaovana an'izany. Tokony anaovana révision kely ny toroteninao. Alefa any amin'ny ambonimbony kokoa fa ohatran'ny nul. Alléluia. Tena nul ny toroteniko. Averiko amin'ny tena nul, 0. Satria verina 0 mihitsy ianao rehefa mihaino azy. Verina 0. Alléluia. Tsy ananan'ny olona zany hoe sambatra ny ory. Fa izy no ampifaliana. Le miaina ao anaty fifaliana mihitsy. Ao anaty fahoriana sy fiaretana. Zay mahatonga an'Andriamanitra hoe olom-boafidy koa. Ny atao hoe olom-boafidy anie dia le olona naiky hiaritra ao anaty fahoriana. Sambatra ianao fa ory ao anatin'ilay izy.
misy zavatra nasan'ny fakapananao tombonao anofinao fa lavinao satria matahotra an'Andriamanitra tosy Andriamanitra afoezina amin'ny fotoana fa raha lava loatra io tsy zaka ny nofony intsony na Andriamanitra raha miainao anaty fanahina dia mikitika any amin'izay azony kitihana fa tsy afaka mikitika any amin'izay tsy azony kitihana tsy azony kitihana ny safidinao fa azony kitihana ny fotoana feo am-pelantanana fa izy Dieu éternel. Hitanao zany Andriamanitra zany maky ny amonjy atsika dia ianao mila mijery miaraka amin'Andriamanitra hoe farafaratsy mba za tsy problème antsony. Misy zavatra tsy azonao le misy zavatra tsy azo sika le tsy problème atsika sy ianao na tsika sy nareo na itsika rehetra fa le izy problème entre anao sy Andriamanitra ny réglenao anatin'ndraiky amin'ny roapolo ny bavaka sy fadikanina. Aza vela isy olona naramaso anao zany isaky mihetsika ianao hoe tsy voalavo samboriny azo dia votsitra dia tena mambavaka indray mba tsy handrava zavatra any olona manam-panasy safidy ianao afaka ny aino sy anitsiny ao anatinao hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Aoka ianao tsy handevontsony amin'ny ota fahotana faharatsiana voaketsa tsy afa manoatra ao anatina fahazaran-dratsy voay ianao tao sao tsy handre toropetra ny atahorako tsy vitanao mihitsy miala amin'ilay izy nefa le teny eto efa mahamay be mihitsy. Fahadimy sambatra amin'ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Variny ianao mahita ny fandovan'ny olona ny tany amin'ny fahalemem-panao lazainao fa nangalatra izy. Ve tsy nanodikodina zao tsy nanodikodina nefa ianao tahina tena tahina amin'ny tokony ho izy. Le mpitazana lasa vaky sainy angamba mety zao kosa ohatrany tsy mety mivaly aty amiko mihitsy le mitranga eo amin'ny karainy a. Dia manino manao izay fomba ianao azahoana le zavatra azony tamin'ny fomba tsotra. Dia lasa tafiditra ao anatin'ny convention an'ny ny fanerena amin'ny lafiny rehetra atonga anao ho tahina. Tsisy lafiny rehetra zany eo amin'ny tombo fahamarinana ihany ao hitako. Andiny fahenina sambatra ny nona tsy mangetaheta ny fahamarinana fa izy novokisana. Raha mbola tsy mampangetaheta le fahamarinana le ten'Andriamanitra dia tsy atsapa-tena fahavokisana mihitsy ianao hiaina an'ilay izy tena hoe wow afa-po miaino an'izany teny zany. Hitanareo ny olona nona sy mangetaheta fahamarinana ka miaino anatin'ny fahamarinana mandray teny mpantsina dia ianao tena miteny zany mihitsy pastera zany mihitsy satria efa hiainanao le izy. Fa raha le teny tonga avy any ohatry ny kanota mbola manjery anao hoe anahoana dia manjary malaina anao tonga fanatrehan'Andriamanitra satria andeha dresy zareo tena satria tsy bebaka ianao ny eo amin'io soprite io tery saina tsy ovy ianao zahay moralinao isan'andro fa ny tsy toetra foana mandreraka ianao ny mba olona ihany dia miritona ianao ho aiza ianao iny aza manandrana mitondra fiara tsara tare tsy misy frein zany fa fandrika ao anao mety WT izy fa mba anontaniry le mpanamboatra tsara frein ozy izy le zazakely zay midona tali ianao e asio frein io fiainana io vo hitany hoe tsy izy iny misy dikany matoa misy stop feu rouge eny an-dalana misy frein ny fiara stop dia zao meno ianao ny alohan'ny pretra ale fiainana mananina stop tsy marety akaragao an'Andriamanitra halleloia. Sambatra ny miantra fa izy ny entrana. Ianao zany mila manana fahasambarana ao anatin'ny fiantrana fa tsy hoe ianao tsy miantra fa tena miesaka be misy tiako ve dia mbola hiantrana ihany miaraka mivesatry ny fanahina be tia miantra ianao. Dia zao koa sambatra amin'ny madio apo fa izy no hitan'Andriamanitra. Ianao zany mila manana fahasambarana madio. Sambatra amin'ny mpampiavana ianao tia mampiavana fa tsy mampisaraka fa izy ny zanak'Andriamanitra. Tejereo amin'ireo fahasambaran'ireo raha vao valinao fotsiny ireo fahasambaran'ireo dia tezera amin'ny Jesosy fa zamiko. Ndana tezitra amin'ny Jesosy fa izy dolo ny teny an'ireo. Lazay fa diso ny zavatra toriko dia vakeo ny Baiboly dia rovito Mateo 5 fa tsy mety aminao. Fa raha mamaky an'io ianao ny zavatra toriko eto io fahamarinana io. Dikan'izay tsy mananantona fa zany irahana mbara fotsiny izay lazay mpampianatra sy tompo. Tsy tompon'io teny io ahako. Miaina ianao anatin'io. Zany le voan'ny fahalebiazana ireo karazana sambatsambatra io izy Jesosy jereo amin'izay le fahasambarana mipasy antsika anaka. Dia jereko le fahasambarana
Sambatra ianao raha enjena no fahamarinana. Fa anao mifanjakan'Andriamanitra. Sambatra ianao. Rehefa anontanianao sambatra ve ianao? Iya, oui. Sambatra nefa ianao tsy sambatra akory. Mamita teny tsisy tehenao hoe sambatra ni ianao. Fa ianao matsapa ao anatinao tena sambatra tokoa ve ianao. Lehibe ianao zay. Dia ozy izy sambatra ianareo raha tsy ny olona sy enjena. Ary sy izay teny ratsy rehetra tenenana langy ianareo no ny amiko. Mifalisy miravoravo ianareo fa lehibe. Ny olona faly foana raha miaina amin'ny voan'ny fahalehibiazana, miaina ao anaty fanenjena, fanaratsiana amin'ny zavatra rehetrarehetra, mahafinaritra anao ilay izy. Zakanao, ny alalàna zany fahalehibe anao mazaka testa. Fa matoa mbola maneno, mandana mandiny tena, misy zavatra voasakana be dia be, nampandova aza dia ohatry ny andevy ihany. Miala aloha tsy hisy an'zokany ny andevy ntsony, dia miakaro eo amin'ny ran'ny olona afaka heno amin'izay, dia hitanao Andriamanitra, tsy mahareteka ao n'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Isaka mitranga dia andevozo ny fonao foana ianao. Andevozo ny fialonana. Le izy fantatra mihitsy nidiran'ilay izy voalohany fa fialonana. Tsy voafehinao teo amin'ny fialonana le izy. Dia manomboka nytoy ihany le izy. Dia nampidirinao indray manaraka. Dia le izy anefa ny mahavarina. Fa raha vao tsy mana discernement no miaino anao, dia ohatra ny teny mahafinaritra be daholo le endrika ety ivelan'ny fasady. Fa le fon'le tokony bebanao lasa mamono izay miaino anao. Zay le ratsy amin'le anomanana an'le tena alohan'ny fotoana itoriana. Zay le raika amin'ny 20 andro avaka sy fadikanina. Mandiny tenitsika mba tsy ondrika olona tena hoe iseho amin'ny endrika ivelan'ny fotsiny fa an'Andriamanitra, fa tena authentique ianao, mety amin'Andriamanitra ianao. Iny tsisy afaka nomeny iny soniny afa-tsy Jesosy irery hoe wow, tena mety zany olona zany. Ka za mahita fa tsika reto endrika ahitana amin'ny fahatsaran'Andriamanitra daholo. Tsika tsy manatanjona any hevitra fa marina ny hevitsika, fa tsika manatanjona ao amin'ny Jesosy anova ny fomba fisainantsika sy ny système rehetra teo aloha hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehefa manaiky ny safiditsika. Halleluja. Raha tiana ho fantatra, andevina système fotsiny ny olona eto ambony tany. Misy zavatra zany efa miverimberina sy iainan'le olona. Dia zao tsy vitany intsony miala an'ilay izy dia mila manombo ny nofony amin'izay izy ao anaty vavaka. Mba hahafahany tena mitodika ao anatin'le fahamarinana tokony iainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Dia zay mampahazo aina le fanapahana. Satria mahatonga anao tsy hafa noho ny andevy dia zao lasa midina eo amin'ny ran'ny ampahorian'le zava-misy ianao fa tsy manapaka azy. Zay no tiany Jesosy ho tenenina. Manakana ny soa sy famirapiratana ary ny fahatsarana hiala eo amintsika. Manakana ny fitahian'Andriamanitra. Tsy tena hivelatra eo amin'ny fiainantsika, ny fomba fisainantsika sy ny fihevitsika ary ny fitenitsika. Manjary tapahana mitovy amin'ny mpanompo ianao na tokony hanapaka mitovy amin'ny zanaka azy. Mila manova fomba fisaina sy fomba fijeritsika. Vao manomboka maninona? Vao manomboka débloquer amin'ny zavatra rehetra amin'izay. Débloquer-n'Andriamanitra amin'izay ny zavatra rehetra. Le voan'ny fahalehibiazana ao anatinao ny andrasany. Mila manaiky an'izay tsika eo mason'Andriamanitra tonga antsika anaraka tsara ny sitrapony. Mila manaiky ianao hisaraka amin'le toetra sy le zavatra rehetra teo aloha. Iainanao mba hahafahanao miaina amin'le fomba vaovao indray. Aza mampandefitra n'Andriamanitra zany. Aza miteny foana mpamindra foana izy, mpamindra fofo ianao efa mampandefitra. Tsy maintsy tanteraka eo amin'ny fahalehibiazanao ianao ao anatin'ndraiky amin'ny 20 andro bavaka sy fadikanina, miadiny tsara ny fona amin'izay dia tarafo akaiky amin'izay fiainanao manomboka androany mba hahafanao tafavoaka. Fotoana zao andiniantsika tena ao anaty vavaka sy fadikanina, androsotsika lalindala kokoa ao anaty vavaka sy fadikanina, anomanina antsika ho fantsona tsara, mahasoa, vonona ho amin'ny asa tsara rehetra. Tsangano amin'ny toerana misy ianao. Avoafany amin'ny lanitra ny tanao dia ndaontsika hisaotra n'Andriamanitra ny fotsika manontolo. Saotranao Jesosy, saotra ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Saotra amin'ny teny izay anairanao anay. Tsy atakalinay ny fiainam-panahinay mandeha araka ny sitraponao mihitsy. Izay zavatra rehetra manelingelina amin'ny fifantohanay ka tsy andehananay eo amin'izay programa ilanao anay. Diovy izay ho afa-pahotana. Esory eo amin'ny fiainanay ny fiainan-keloka. Aza velan-devozony nofo izay Andriamanitra. Fampijoroy mpanompo mahatoky ara-panahy. Iaina toy ny lehibe fa tsy iaina toy ny zaza. Ampio mandrakarivo izay amin'ny lalam-piainanay sy momba anay manontolo. Anona fahatsapana ny asarobidiny izany. Mba tsy ho raraka Andriamanitra na ho verimaina amin'ny fanoloran-tenanay raha neny ny trompetra eny amin'ny raha ho lanitra. Aza vely izay anota ihany nofo. Aza vely izay ho tafatoetra ao anatin'ireo karazana toe-jaza mety hanimba ny fiainam-panomponay ka tonga anay iaina ao anatiny anganongano. Tombo Jesosy izay tsy raha avy dia mendriky ny anantona anao ahalala bebe kokoa ny momba anay
rehetra. Tompo lehibe zay zao tsy toy ny tamin'ny taona lasy tsony. Tena mila mandrosy zay. Ary amin'ity vavaka sy fadikanina 7 jours ty Andriamanitra ny fanomboana anaovana fanekena fa voniny zay ny anara-maso ny fiainam-pananay. Tena voniny zay ny anitsy antsafidy mba hifanaraka amin'ilay sitraponao ny zavatra ho ataonay. Io mahatonga amin'ny Paoly laza hoe nariko ny fahajazana, za mihitsy ny nanary azy. Angatao ny fanamasina nampy ny safidinao afanao manapa-kevitra tsara, anary zay zavatra tokony ho ariana rehetra, ary indray zay zavatra tokony ho raisina rehetra. Angatao ny fanamasinao mangataka izay androany amin'ny anaran'i Jesosy. Mba hamenonao ao anatinay ny fahendrena fahanay mandray zay tokony ho raisina sy mandà zay tokony ho lavina. Androsoana tanteraka ao anatin'ny vavaka sy fadikanin'Andriamanitra. Ny fiombonana sy fiainana tanteraka aminao, atanteraka ny sitraponao eo amin'ny fiainanay. Mila an'izany zay Jesosy mila an'izany zay. Teo koa tanteraka izany voninahitra ho rery mandrakizay. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Apetrao faritra marary ny tananao. Reko be misy kely marary eto. Tsapako le izy. Fa mila fotsiny tsika mino. Amen. Mety ny fotoana tairin'Andriamanitra anao zavatra ohatr' izany. Fa aza miandry anana ohatr' izany foana. Fa na hainao rery ara manao le izy dia mety le izy. Amen. Raisiny fanasitrananao amin'ny anaran'i Jesosy. Raisiny fanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Afaha mirofo rehetra. Afaha mirofo rehetra. Aokisio amin'ny fiainanao ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy voatery ho voatony koa izy ilay faritra marary ianao. Fa androany maray hikasika an'izay faritra marary izay Andriamanitra. Anaisitra an'le izy hiala eo amin'ny fiainanao. Raisy izany fanafahany izany amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy any Nazareta. Aoka ho sitrany ianao tovy amen tsara. Amen. Tiafa mafy eo an'Andriamanitra. Zao izay olona afaka mananantony amerina voninahitra any amin'Andriamanitra. Soratiny fitsonoa vavolombelona aza miteny anaran'olona teneny fotsiny Andriamanitra nanafaka anao fa tena izay marina. Mety hoe mivavaka niaraka ihany tsika na tonga ilay fanasitranana fa tsy olona. Okizy rery no miamboninahitra amin'ny zavatra rehetra ataony dia soraty fotsiny izao no nataon'Andriamanitra dia averenao ny amin'ny voninahitra. Mitiafa mafy be ho an'ny Tompo. Halleloja. Mazoa toerana vetivety ary nao fanatitra isika ho an'ny Tompo. Halleloja. Faly ve nareo Minao fa hitantsika tsiray avy Andriamanitra. Mety mafimafy le teny fa nomen'Andriamanitra daholo le point clé rehetrarehetra afahantsika miatrika amin'ny fiainana andavanandro mihitsiny. Ariana ny fahazazana. Dadray le ozy izy ny Job zay. Tsy nitaona ozy izy, tsy niafotsy ny volon'ny olona ozy izy ny mampahendry azy. Fa ny fananan'Andriamanitra aiza ao anatin'ny olona. Tadidiko izay teny zay ndraso hoe mba jereko kely ato aloha alohan'ny sarantsika mba tena hoe zay tokoa. Halleloja. Ao bokin'ny Job ao le izy. Tsara n'izy ao Jesosy zao rety. Tena tsara loatra. Misy eo bokin'ny Job hoe tsy dia ny taona ny mahahendry ny olona ozy izy fa ny fanan'Andriamanitra. Mba tadidin'ny pasteur izay teny izay. Mena kely izy ohatra pasteur jotsina ny concordance ato amin'ny tanàna. Mahatadidy izy nandray fa tsy tsaroko le teny. Tsy dia ozy izy ny fanan'Andriamanitra ao anatin'ny olona no mampahendry ny olona. Noho izany mila miombona amin'ny fanamasintsika vao lehibe satria ny fahendren'Andriamanitra iainantsika mahalehibe antsika. Amen. Tsy taona le izy. Job toko faharoa amby telopolo ny andininy fahafito ka hatramin'ny andininy fahavalo. Job 32 7 8 farany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izaho, aoka ny fanterana no hiteny ary aoka ny hamaroan'ny taona no hampianatra fahendrena. 8 kanefa ny fanahy izay ao anatin'ny zanak'olombelona sy ny fofona tsy toy ny mahahendry azy. Hitanareo amin'izay le izy. Ka le tsy taona tsy ny hamaro ny andro iainana fa ny fanan'Andriamanitra ao anatin'ny olona. Ny ahitan'Andriamanitra antsika izany fa hendritsika rehefa miaina amin'ny teniny. Raha misy ozy izy Jesosy miaino izany teny izany ka mampiatra an'izany teny izany dia hoariko amin'ny lehilahy hendry sady manan-tsaina izy. Fahendrena pratika ny parole. Fanaiky antsika hampiatra sy aina tenin'Andriamanitra. Satria samy mihinana tsara, samy miaina tsara, samy makafy tsara, samy mandroso tsara, aoka ho lehibe tsara daholy. Tsangantsika amin'ny toerana misy antsika andray tsodrano avy amin'Andriamanitra. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana.
amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Mandehana amin'izao herinao zao fa ny tompo ombanao ho herinandro a hifanenanao amin'ny anjara voatendry ty herinandro ty, ho herinandro anontona an'Andriamanitra anao milafim-piainanao ray manontolo. Azakivy azaketraka fa ny fitiavan'Andriamanitra dia mahavita miaritra izy rehefa hitany ny toeponao mandroso miaraka aminy. Ary io fahazaran-dratsy io tapao ny hevitrao hiala amin'ny zavatra tokony elana mba hanafanganan'Andriamanitra ny zavatra rehetra tokony hafanganana. Naindray anao mila an'Andriamanitra hiasa faingana nefa ianao tsy te hiala aingana eo amin'izay toerana tsy tian'Andriamanitra hitananao fa misy toerana tian'Andriamanitra hijerevana anao eo amin'ilay toeram-pahamasinana. Aza takalo nofo mandalo sy mora levona zany no mandrakizay ianao. Zay fotsiny ataovy ao anatin'ny saina. Filana tsy tanteraka aza makany, fitsangajangana afaka mandahana zany. Zay zavatra mbola azo lavina rehetra reto lavo daholo. Azo atao zany. Miaina amin'ny fahamasinana, mandehana amin'ny fahamarinana. Hitsena Jesosy tsika ho avy tampoka eny amin'ny raho an-lanitra ary efa akaiky izany fotoana izany satria ny famantarana rehetra efa miseho. Ndao iainao anaty fahendrena tsara sy hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra tahian'Andriamanitra manokana ianao. Zarao ny fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao. Amin'ny fahasoavan'Andriamanitra matoy